rehetra mpanaraka ny Pejy Loharano Velona amin'izao herinandro masina taona 2024 izao. Araka ny fa nambarako teto amin'ny pejitsika dia hisy lohahevitra izay iarantsika mianatra isanandro eto amin'ny pejy isaky ny amin'ny telo tolakandro manomboka Androany ALATSINAINY mba tonga ny zoma. Ny lohateny izay iarantsika Androany araka ny fa voalaza tao dia Ireo tandindon'ny fijalian'i Kristy ao amin'ny Testamenta Taloha. Aloha zavatra rehetra dia ray varoka aloha isika. Jesosy misaotra anao zahay no ty herinandro masina izay omenao anay fanay mianatra, fanay mifampianatra momba ny fijalianao izay nitondranao ny fahotany izao tontolo izao teo aminazy fijaliana. Mandritra ty herinandro masina ty dia tsy hianatra fotsiny izay fa tena tianay mihitsy tena hiainana ihany koa izany fahatsapana ny zava-bitanao teo aminazy fijaliana izay ho fanavotana anay izany. Mba ho tonga fiainanay, mba olon'afaka tokoa zahay, olona voadio ny ranao teo aminazy fijaliana tokoa zahay. Dia taio Jesosy ny fotoana Androany, ny hafatra Androany, fampianarana Androany, mba hitondra fahalalana vaovao sy finoana velona ao anatinay. Nianaranao Jesosy nangatahako zany. Amen. Dia hiditra vetrantsika amin'ny lohahevitra anjarantsika Androany dia ny hoe ireo tandindon'ny fijalian'i Jesosy Kristy ao amin'ny Testamenta Taloha. Maro ny mihevitra fa ny Testamenta Taloha dia boky efa lany andro, ny fizarana voalohany amin'ny Baiboly izay efa taloha, fanekena taloha, Testamenta Taloha, ka tsy dia misy fandraisany loatra na tsy misy zavatra ilaina loatra aty amin'ny Testamenta vaovao. Izany indrindra no mahatonga ahy nanao ity fandarana voalohany ity izay hijerevantsika ireo type na ireo tandindona na ireo aloka ny fijalian'i Kristy, tandindon'ireo fijalian'i Kristy ao amin'ny Testamenta vaovao ao amin'ny Testamenta Taloha. Ina moa no atao hoe tandindona? Tsara aloha ny afantarantsika ny atao hoe tandindona alohan'ny hidirantsika sy hanazavantsika ireo tandindon'ny fijalian'i Kristy ao amin'ny Testamenta vaovao. I Paul no mampiasa izany ao amin'ny Kolosianina toko 2 ny 7:12. Izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia an'i Kristy. Raha ohatra ka jerentsika manomboka amin'ny 9:40 zany dia miresaka ireo zavatra tany amin'ny Testamenta Taloha Paul, ireo fomba-pivavahana, ireo fombafomba, ireo andro, ireo fety-pivavahana izay lazain'i Paul fa aloko ny zavatra ho avy. Donc ovakintsika manomboka amin'ny 9:40. Ko aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny amin'ny firavoravoana, na ny voaloam-bolana, na ny sabata. Eo amin'ny 7:70 amin'izay. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia an'i Kristy. Rehefa jerena amin'ny teny fototra izy io dia misy teny anankiroa izay ampiasain'i Paul eo. Dia ny teny hoe skia izay ilazana n'ilay aloka tandindona sy ny teny soma izay ilazana ny vatana. Ireo dia tsy inona fa raha misy olona anankiray mitsangana, olona na hazo anankiray mitsangana eo andohana fahazavana na ny masoandro ohatra na ny jiro aza dia mamela aloka na tandindona. Misy zavatra anankiroa ao, le aloka sy le tandindona. Ilay tena vatan'le olona izay mitsangana eo, na le vatan'le hazo izay mitsangana eo, na le vatan'le trano izay mitsangana eo, na antsoina hoe soma, na le tena ary ilay zavatra vokarin'le hazavana izay tsy tena ilay zavatra fa aloka izay manambara azy ihany saingy amin'ny fomba tsy mivantana. Io zany antsoina hoe skia amin'ny teny grika. Amin'ny voamolana teolojika dia antsoina hoe typos. Izy io izay nazahoantsika hoe typologie. Zany hoe inona ilay
aloka na ilay tandindona ao ambadika izay manambara ilay tena izy marina. Ny tiany Paul lazainy eo amin'ny Kolosianina dia izao ireo fombafomba maro samihafa atao amin'ny Testamenta Taloha, ireo fombafomba mpivavahana, ireo fanatitra sy ny sisa dia aloka ihany izy, tandindony ilay tena izy. Fa ilay tena izy, ilay tena soma amin'ny teny grika dia Kristy. Noho izany izy dia efa lasa daholo ireny, tsy ireny akory ny tena izy, fa ireny dia manondro an'ilay tena izy, ahafahantsika mahazo an'ilay tena izy dia Kristy. Dia faharoa dia tsara ihany koa ny maneho ny fahasamihafany antsoina hoe faminaniana mesianika sy ny typologia. Faminaniana mesianika dia tsy voatery mikasika ny fijalian'i Kristy ihany, fa mety ny fandreseny, ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka ny faminaniana mesianika dia faminaniana any amin'ny Testamenta Taloha izay manondro manambara any Kristy ny zavatra ataony, ny mombamomba azy sy ny sisa. Fa ny aloka kosa, ny aloka any amin'ny Testamenta Taloha kosa dia tsy faminaniana loatra, fa zavatra tena nisy, zavatra tena niseho, fisehon'ny zavatra tena nisy araka ny hitantsika rehefa aveo zany, dia zavatra tena nisy tao anatin'ny tantara saingy manambara sahady, zany hoe tandindony ilay tena izy ao amin'ny Testamenta vaovao dia Jesosy Kristy. Io zany no antsoina hoe typologia, ilay zavatra tena nisy, tena niseho, toy zavatra tena nisy tao anatin'ny tantara saingy na dia niseho taty amin'ny Testamenta Taloha aza, taonjato na taonarivo maro talohan'i Kristy aza, dia manondro an'i Kristy, zany hoe tandindro ny zavatra izay iseho sy ataon'i Kristy. Ka ny hojerentsika Androany zany dia ireo tandindona izay manambara ny mikasika ny fijalian'i Kristy. Ny voalohany amin'izany dia raha vao mijery ny ao amin'ny Genesisy tsika, ao amin'ny Genesisy dia ny Genesisy toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo, izay manambara ny amin'ny hanorotoroana ny lohan'ny taranaky ny menarana, hanorotoroana ny lohan'ny menarana. Izao ny voalaza ao menaran'i Jesosy. Ary koa izy tamin'ny ravehivavy Jehovah Andriamanitra io zany, hahabe dia hahabe ny fahorinao indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no hiteranao zanaka, ary ny vadinao no hianteriny fanirianao, ka izy no anapaka anao. Eo alohan'io toko fa telo andiny fa enina ambin'ny folo io izay tena ifantohantsika Androany, misy le antsoina hoe proto-évangile amin'ny teny latiny, na ilay proto-évangile amin'ny teny frantsay, na ilay filazantsara voalohany ao amin'ny Testamenta Taloha. Dia ny Genesisy toko fahatelo andiny fa dimy ambin'ny folo, izao ny voalaza menaran'i Jesosy, dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahiny tongony. Misy fanazavana be dia be, interprétation be dia be avy amin'ny mpikaroka, avy amin'ny dénomination, avy amin'ny fiangonana, ny anaram-piangonana maro samihafa dia manana ny fijery mikasika an'izany. Ohatra ny fiangonana ravavy, ny fiangonana katolika dia nanondro fa manondro ny taranaky Masina Maria zany, na Masina Maria mihitsy koa azy. Ny fiangonana protestanta indray dia milaza fa ny taranaky Maria no ambara zany, dia tsy iza fa Jesosy Kristy izay tena tsy vitany hoe hiady amin'ny menarana, taranaky menarana, zany hoe satana, taranaky ny satana, ny devoly sy ny fanahy ratsy ihany izy, fa tena hanorotoro ny lohany mihitsy, zany hoe
hamono azy mihitsy, handringa anazy mihitsy, araka mboalazan'ny John ny antony nahatongavany zanak'Andriamanitra ho izy dia ny hanafoana ny asan'ny devoly, andresy ny asan'ny devoly. Ka na ilay ny an'ny fiangonana rahavavy izay manondra ny Maria na ny fiangonana hafa izay milaza fa ny taranaky Maria no ambaran'izany dia zavatra iray ihany no ambarany, dia ny fandresena ny fanorotoroana any Satana amin'ny alalan'ilay hoavy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Io ilay antsoina hoe proto-évangile. Ka ny nisehon'izany dia tsy taiza fa teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana izay hojerentsika amin'ny zoma masina dia misy hevitra be dia be, hevitra izay mifono ny fandresen'i Kristy sy ny niadian'i Kristy tamin'ny herin'ny maizina, ny fahotana izao tontolo izao, ary ny anankiray izay ambarany proto-évangile dia ilay taranaky menarana, taranaky ny devoly, tsy iza moa zany fa ny herin'ny rasy rehetra izay resin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika amin'izany fa mbola any amin'ny Genesisy dia efa ahitantsika taratra sady ny fitiavan'Andriamanitra, ny famondram-pony izay manon sahady taorian'ny fahalavoan'ny olombelona fa hanangana taranaky ny olombelona, izy taranaky ny vehivavy izay handresy an'i Satana. Ny faharoa dia ny amin'ny Melkizedeka. Ity lehilahy antsoina hoe Melkizedeka ity dia somary mystérianda marina ao amin'ny Testamenta Taloha, satria tsy fantatsika loatra ny tena mikasika azy, tsy fantatsika loatra iza izy, avy aiza izy, zanakiza izy, fa kanefa dia miasa be dia be ao amin'ny Testamenta vaovao amin'ny alalan'ny typologia, amin'ny alalan'ny fampifandraisana n'ilay aloka na ilay tandindona ao amin'ny Testamenta Taloha sy ao amin'ny Testamenta vaovao. Alohan'ny hahazoantsika tsara an'izany dia tsara aloha ny hojerevantsika kely na dia tsy be aza ny zavatra fantatsika mikasika azy ao amin'ny Testamenta Taloha, hojerentsika vetivety ny zavatra izay hitantsika mikasika azy ao amin'ny Baiboly sy ny ivelan'ny Baiboly. Voalohany indrindra dia ao amin'ny Genesisy toko fa 4:10 no ahitana azy. Genesisy toko fa 4:10 sy ao amin'ny Salamo fa 10:100. Ny Salamo fa 10:100 dia mazava ho azy fa efa fivoaran'ny fanazavana ny aingana avy ao amin'ny Genesisy toko fa 4:10. Ireo rain'ny fiangonana taloha dia efa nahita ny fampifandraisana azy any Melkizedeka sy ny tantarany tamin'ny Eukaristia na ny fanasan-tompo. Ohatra fotsiny izao ny resaka divay sy nilay ampafolony izay sy ny mofo sy ilay ampafolony avy amin'ny Abrahama dia nampifandraisany ilay rain'ny fiangonana amin'ny Eukaristia na ny fanasan-tompo. Fa iza moa izany Melkizedeka izany? Melkizedeka io zany dia toerana kely fotsiny araka ilay efa voalazako teo no ahitantsika azy sy ny ahafantarantsika ny momba azy. Mazava ho azy zany fa tsy ho fantatsika mihitsy feno ny mikasika azy. Izy dia voalaza fa sady mpanjaka izy no mpisorona. Sady mpanjaka izy no mpisorona. Ny fantatra mikasika azy koa dia niona tamin'ny Abrahama izy rehefa avy nandresan'ireo mpanjaka gentilisa nanodidina azy teo izy. Dia rehefa ny fomba tamin'izany fotoana izany moa rehefa mandresy ianao dia manana zo maka ny babo rehetra na ny fananany sy ny sisa dia lasany Abrahama zany ary dia nomeny araka ny fomba antany tamin'izany fotoana izany koa tamin'ny faritry Mesopotamia dia omena ny olona ambony ny ampahafolo na ny mpanjaka na izay olona izay mety manam-pahefana aminao zany omena azy ny ampahafolon'ireo babo, tsy ampahafolo karena akory izay hitantsika teoriana izay niaina zanak'Israely akory ity satria mbola alohany nanomezana ny lalàna mikasika ny ampahafolo karena zany fa ity izay fomba
coutume izay niainany tany amin'ny faritry Mesopotamia. Rehefa mandresy ianao dia manomeny ampafolony amin'ny olona ambony noho ianao. Noho izany dia rehefa nifanena tamin'ny Melkizedeka Abrahama dia nomeny azy ny ampafolony tamin'ny babo azony zany, tamin'ny babo azony tamin'ireo firenena izay resiny dia manambara moa zany fa olona ambony noho Abrahama ity Melkizedeka ity. Dia ny anarany moa zany dia midika hoe Melkizedeka, mpanjaka ny fahamarinana. Mpanjaka ny fahamarinana. Ary le hoe Salema, ile hoe mpanjaka ny Salema dia fanafoezana an'le hoe Jerusalema ihany. Ny anarana hoe Jerusalema moa dia misy adevitra be dehibe ankehitriny satria taloha dia nieritreretina hoe avy amin'ny teny anankiroa hoe Ir sy Shalom le izy, dia lasa hoe tanànan'ny fiadanana. Fa raha ny marina dia ny fikarohana rehetra izay hitany karoka taty aoriana dia milaza fa ile hoe Shalem dia anaran'ilay Andriamanitra izay nivavahana tao Salem, tao Jerusalema faizay. Araky ny fantatsika moa dia tanànan'ireo Jebusita izy io, Jebusy zany no anaran'ilay tanàna. Dia ile hoe Jerusalema zany dia avy amin'ny teny anankiroa Ieru sy Shalem, ka le Ieru dia ny dikany amin'ny teny Hebreo dia fondation. Zany hoe ny dikany Jerusalema ndray zany amin'ity hevitra izay hita mikaroka taty aoriana ty dia hoe fondation de Shalem. Ka ny dikany hoe fondation dia tanànany Shalem. Ny tanàna rehetra tamin'izany fotoana zany dia nisy Andriamanitra izay mpiaro azy na tompon'le tanàna. Ka ny tao Jerusalema zany dia le Andriamanitra toy ny hoe Shalem no mpiaro azy. Io zany no hitany mpikaroka amin'ireo arkéologie sy ireo sisa tamin'ny azo avy amin'ny faritra io zany. Donc zany raha mijeritsika hoe iza marina moa izany Melkizedeka izany, dia nisy lovantsofina be dia be. Ny voalohany tamin'izany dia ny lovantsofina izay avy amin'ny fiangonana rahavavy ihany, fiangonana ekara ihany, izay nolovain'ireo ray ny fiangonana maro taty aoriana, izay milaza fa i Melkizedeka dia tsy iza fa i Sema izay lahy matoan'ny Noa. I Sema izay lahy matoan'ny Noa, izay hita araka ny généalogie moa zany ao amin'ny Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 2:10. Raha jerena amin'io fomba fijery io zany dia niverina ho anarana nom royal, anarana mampanjaka ny Sema zany le hoe Melkizedeka, fa tsy tena anarana. Ny tsy ireo rainy fiangonana ihany aza fa na le lovantsofina Jiosy koa aza, ohatra ao amin'ilay Targum Neofity rehefa manazava ny Genesisy 4:4 dia 9:20 ity lovantsofina Jiosy ty dia milaza fa io Melkizedeka io dia tsy iza fa i Sema izay lahy matoan'ny Noa. Mitovy amin'izany ihany koa ny voalazan'ireo rainy fiangonana, ohatra i Efrem izay avy any Syria, rainy fiangonana tamin'ny taonjato faha-efatra eo dia nilaza izy hoe io Melkizedeka io dia i Sema izay tonga mpanjaka noho ny fahalebiazana. Izy no lohan'ny firenena 400 ary ankoatr'izany dia mpisorona izy, nahazo izany mahampisorona izany izy avy tamin'ny Noa rainy tamin'ny alalan'ny fombafomba fifantombiasana. Tsy velona tamin'ny andron'ny Abrahama ihany Sema araka ny voalaza soratra masina, fa hatramin'ny andron'ny Jakoba sy Esau koa azy. Zany hoe araka n'ity lovantsofina ty zany dia olona niaina lava be io Sema io, ka tsy mahagaga izy raha mbola velona ihany koa izy hatramin'ny andron'ny Abrahama, hatramin'ny andron'ny Jakoba ary Esau azy. Dia tsy iza zany
i Melkizedeka fa i Sima. Izay no mikasika an'ilay lovantsofina avy amin'ireo rain'ny fiangonana sy ny lovantsofina jiosy. Fa ankoatra n'ireo lovantsofina ireo dia misy zavatra ihany koa atsika tsoahana avy amin'ny texte biblika. Donc eo jerevantsika dia ho amin'ny Genesisy toko fa 4:7-9 sy ny amin'ny Salamo 110. Ny voalohany amin'izany rehefa vakintsika tsara dia izao ny zavatra hita voalohany, mpanjakan'ny Salema izy, ary nitondra mofo sy divay, ary nitsodrano any Abrahama. Abrahama nanome azy ny ampahafolon'ny babo anaty azony, izy kosa nahary tsodrano avy amin'ny Abrahama. Faharoa, ny anarany dia midika hoe mpanjaka ny fahamarinana. Mpanjaka ny fahamarinana. Fahatelo, raha ny Salamo 110 indray no jerentsika, dia matetika no voalaza amin'ny testamenta vaovao, zany hoe sy teny ny testamenta vaovao zany ty Salamo 110 ty, izay milaza fa ny Mesia dia tsy hompisorona araka ny fanaon'ny Levitika, zany hoe tsy toy ny fanao Levitika fa araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Izay mbola hojerentsika rehefa hoe inona moa ny dikan'izany. Fa efatra, i Melkizedeka koa dia voalaza fa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy sady mpanjaka. Mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy sady mpanjaka, zany hoe sady mpisorona. Hita ao amin'ny Melkizedeka zany le fonction roa, mampanjaka sy mampisorona. Ary voalaza tsara fa tsy mpisorona jentilisa koa izy, na mpanjaka jentilisa fa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Ity avo indrindra ty dia anondrona ny Jehovah-Andriamanitra, anondrona ny Yahvé ao amin'ny Testamenta Taloha, indrindra ao amin'ny boky ny Pentateoka. Fahadimy, tsy fantatra ny niaviany sy ny hafarany. Zany hoe karazana parenthèse kely fotsiny ao amin'ny tantaran'ny Abrahama no nahitantsika ny Melkizedeka. Parenthèse kely fotsiny. Izy dia tsy fantatsika avy taiza izy, tsy fantatsika nankaiza izy, fa io tantara kely io izay niona tamin'ny Abrahama, izay nanomezany Abrahama azy ny ampahafolony, ny babo azony, ary nanaovany fanatitra mofo sy divay, dia izy nitsodranany Abrahama dia izay, tsisy tsony. Rehefa mijeriny ao amin'ny Hebreo toko 7:7 dia mandray betsaka ny ty tantaran'ny Melkizedeka ty ho typolojian'i Jesosy Kristy. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko 7:7, tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, na voalohan'andro, na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Dia ny tsy fantatra. Magaga tokoa fa olona tena manana izy azy sy ny toerany lehibe eo amin'ny tantaram-pamonjena, nefa tsy tafiditra ao anatin'ireo généalogie na ireo tetiarana maro be, na ao amin'ny Genesisy zany, na eo amin'ny boky hafa amin'ny Pentateoka. Dia ny tatiorina indray dia hojerevantsika indray ny lovantsofina mikasika hoe iza indray no fieveran'ireo mponina mpitokamonina tao amin'ilay fatra kely manakaiky ny ranomasina maty, na rentsona hoe homiranina zany. Nisy jiosy vitsivitsy izay tsy afa-po, izay tsy faly tamin'ny fitondrana sy ny fivavahana tao Jerosalema tamin'ny fotoan'andro, izay nisintaka nankany amin'ity toerana antsona hoe Kirbet homiranina ity tamin'ny mandididina amin'ny fotoana izay niainan'i Jesosy. Ka ao amin'ny soratra anankiray izay satria namokatra soratra be dia be reto mponina tao amin'ity faritra kely ity, nanao kopian'ny soratra masina ry zareo, ary ankoatran'izany koa izy dia namokatra soratra masina hafa. Ka isan'ny soratra anankiray izay antsoina 11Q Melkizedeka, izay mikasika ny Melkizedeka, dia milaza fa i Melkizedeka io zany dia hidina avy any an-danitra amin'ny andro farany.
ary tarika tafika izy, ary izy dia mpisolo tena an'Andriamanitra hita maso, zany hoe Andriamanitra tsy hita fa izy no mirepresente an'Andriamanitra amin'ny fotoana io, ary mpanavotra ireo vahoakan'Andriamanitra izy. Fa ny tena lehibe amin'ity lovantsofina izay niainga avy tao komorana ity dia izao voalaza mazava tsara fa amin'ny andro fanavotana lehibe io fotoana isehoan'ny Melkizedeka io, izy idina avy any an-danitra io, ary ny anarany dia nitsoina hoe El na Elohim. Izany anarana El na Elohim zany dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'Andriamanitra ihany, saingy eto satria tena nomeny retim-ponina tao komorana reto toerana ngezabe mihitsy Melkizedeka, dia voalaza eto zany fa tena nitondra anaran'Andriamanitra mihitsy Melkizedeka. Ary satria izy niseho tamin'ny fotoanan'ny andro fanavotana lehibe, dia everin'ny maro zany fa mpisorona be izy, mpisorona be izy, ary mitondra ny anaran'Andriamanitra. Donc zany sady manana toetra an'Andriamanitra izy, no mpisorona be izy, tsy manana fanomboham-piainana, tsy manana fiafarana avy amin'io izany foto-kevitra izany no nazahoantsika amin'izay ny matipo azy na matandindon'ny Kristy azy ao amin'ny testamenta vaovao, izay Jesosy Kristy izay efa nisy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, sady mpanjaka izy no mpisorona izy ary Andriamanitra izy. Ndao hojerentsika ny mampisorona be araka ny fanaon'ny Melkizedeka an Jesosy. Inona no mampisorona be araka ny fanaon'ny Melkizedeka an Jesosy Kristy? Ny voalohany amin'izany dia zao: ny mpisorona levitika dia avy amin'ny taranaky Levy, ny mpisorona be dia avy amin'ny taranaky Arona, araka ny hita amin'ny Exodosy 7:4 zay mivapito zao menaran'i Jesosy. Ary ho amasiniko ny tranon'ilay fionana sy ny altara, ary ho amasiniko koa Arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho azy. Jesosy anefa tsy taranaky Arona fa taranaky Joda, tsy taranaky Levy Jesosy fa taranaky Joda. Noho izany raha amin'ny fivavahana jiosy sy ny kolotsaina jiosy na fijery jiosy zany dia tsy legal mihitsy ny mpisorona an Jesosy, tsy legal mihitsy ny mpisorona an Jesosy. Noho izany ny fisoronan'i Jesosy zany dia tsy araky ny fisoronana levitika, satria tsy avy amin'ny taranaky Levy izy. Avy aiza ary ny azy? Ny azy dia araka ny fanaon'ny Melkizedeka, araka ny fanaon'ny Melkizedeka ny azy. Satria nahoana? Satria ny azy dia ambony noho ny fisoronana taranaky Levy, ambony noho ny fisoronana levitika izay olombelona ihany, sady mpisorona ihany fa tsy mpanjaka. Dia faharoa, olombelona malemy izay mbola tsy maintsy manao fisorona ho an'ny tenany ihany koa zany le mpisorona be araka ny fisorona levitika, satria Arona zany rehefa amin'ny andro fanavotana lehibe dia manomboka amin'ny fanaovana sorona ho azy, satria izy koa maloto sady mpanota. Fa Kristy tsy nanota mihitsy, tsy nisota na kely aza tao aminy, tsy misy ilana ny anaovany sorona ho an'ny tenany. Izay no tsy araka ny fisoronana levitika azy. Ny an'ny fisoronana levitika koa dia niverimberina sy naverimberina isan-taona, satria tsy mahomby ho fanaisoran-keloka indray mandeha fa tsy maintsy miverimberina isan-taona. Ny an'ny Kristy, ny an'i Jesosy Kristy indray mandeha ihany teo amin'ny hazo fijaliana. Ndao ro jerentsika ireo teboka izay ilazany ny epistile Ireo ny maha manokana an'ny Melkizedeka. Voalohany amin'izany voalaza fa ambony ny fisoronany Arona ny fisoronany Melkizedeka, satria voalohany taranaky Arona dia nandoavany zanak'Israely ampahafolo-karena. Abrahama kosa dia nandoa sy nanomeny ampahafolony an'ny Melkizedeka. Izany hoe ny taranaky Arona zany no nandoa ampahafolo-karena tamin'ny Melkizedeka.
i Abrahama zay taranaky Arona no nanome ampahafolo-karena tamin'ny Melkizedeka. Ambony zany Melkizedeka noho ny taranaky Levi. Faharoa, izay mitahy dia lehibe noho izay tolonana fitahina. Noho izany Melkizedeka izay nitany Abrahama no lehibe noho i Arona izay taranaky Abrahama. Hebreo 7 ny 7 ka hatramin'ny 10. Fahatelo, tsy naomby ny fisoronany Arona satria mbola nananga na mpisorona be hafa Andriamanitra izay hita ao amin'ny Salamo 10. Hebreo 7 ny 1. Ny fisoronana nataony Arona dia miorina amin'ny firazanana ka voafetra ny fahafatesana. Efa maty ilay mpisorona zany dia tapitra hatreny azy. Ny an'ny Melkizedeka kosa dia mandrak'izay. Fisoronana mandrak'izay. Hebreo 7 ny 7 sy ny 12 ka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Fadimy, Jesosy Kristy dia tsy nanota ka tsy mila fanavotana ho an'ny tenany toy izay nataony Arona izy. Hebreo 7 ny 1 ka hatramin'ny 7. Fahenina, ny fanavotana araka ny Melkizedeka ihany. Ny fanavotana araka ny Melkizedeka izay nataony Jesosy Kristy dia indray mandeha ihany dia ampy. Ny any Arona kosa dia naverimberina isan-taona. Efa voalazako teo zay. Hebreo 7 ny 7. Fahafito farany, ny mpisorona araka ny Arona dia mpisorona ihany, fa Jesosy kosa dia sady mpanjaka no mpisorona izay mitovy tanteraka amin'ny Melkizedeka. Hebreo 7 ny 10. Zany hoe raha jerentsika zany ndreo dia tena tipa na tandindona na aloka parfait mihitsy azo anomboana Kristy i Melkizedeka. Tsy hita zay niaviany, tsy fantatra hoe nankaiza izy. Izy ihany koa sady mpanjaka no mpisorona ary ambony lavitra no ny fisoronan'ny Levi ny azy. Ireo no matandindony Kristy an'ny Melkizedeka. Ny hojerentsika farany dia ny amin'ny sorony Isaka sy ny fijalian'i Kristy. Mety gaga ihany ianao hoe angamo misy fandraisany ny sorony Isaka na ny fanaovana fanatitra ny Isaka ao amin'ny Genesisy 2:20 sy ny fijalian'i Kristy. Mety sy hitantsika mivantana tokoa zany. Saingy efa ela ireo rainy fiangonana hatramin'ireny koa dia efa nilaza fa ity famatorana ny Isaka ty. Zany hoe raha ny marina moa zany dia tsy tena sorona loatra Isaka. Tsy dia tsara loatra, tsy dia tandrify loatra filazana hoe sorona Isaka satria Isaka dia nofatorana fotsiny, napetraka teo ambony altara fa tsy mbola novonoina. Any mbola tsy vita sorona izy. Fa ny fomba fiantsoany Jiosy azy dia hoe Aqedah amin'ny fiteny Hebreo. Ny Aqedah zany dia midika hoe ny famatorana any Isaka. Ino no ifandraisan'izy roa? Rehefa nilaza ireo reny fiangonana tany aloha, ohatra fotsiny zao Jean Chrysostome ohatra dia nilaza zao no nambarany, citeko le izy. Izany rehetra zany dia tandindon'ny hazo fijaliana. Izany no nilazany Kristy hoe faly Abrahama hahita ny androko. Nahita izany izy ka faly. Ahoana no fomba nahitany izany nefa teraka taona maro talohan'izay izy? Tamin'ny alalan'ny typos sy tamin'ny alalan'ny aloka na leskia, ny zava-misy tena izy dia tsy maintsy aseho mialoha amin'ny alalan'ny typos. Mitovy amin'izany koa ny Augustin dia nilaza ihany koa izy hoe tamin'ny endrikiza afa-tsy ny azy izay nilazany apôstôly hoe izay tsy niaro ny zanany fa nan'olotra azy hamonjy antsika rehetra, ary noho izany Isaka koa dia nitondra ny kitay hanaterana azy ho any amin'ny toerana fanaovana sorona tahaka ny nitondran'ny tompo ny hazo fijaliany. Farany, satria tsy tokony ho vonona Isaka
taoriny nandraranany ray dia nandraranany ray tsy hamono azy. Iza moa io ondry lahy io izay tamin'ny alalany nanaterana azy no nahafeno tanteraka ilay fanatitra fa no nahita azy Abrahama dia voasambotra tao anaty kritralany tambony. Ina moa no nasehon'izany afa-tsy Jesosy izay talohany nanaterana azy dia nosatroana tsilo. Zany hoe raha atambatra zany ireo fijerindreo ilay rainy fiangonana sy Augustin teo dia zao ny Genesisy 2:20 izay nitondrany Abrahama ny zanany lahy tokana Isaka niakatra tany an-tendrombohitra hovonoina atao fanatitra dia tandindona na dia tsy maty aza Isaka tamin'ny fotoana io dia tandindona fa misy anankiray izay zanaka lahy tokana any amin'ny hoavy izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana teo ambony tendrombohitry Golgota ho fanavotana. Raha fidina izy dia zao zany no azo nanambarany zareo azy. Voalohany ny sorony Isaka. Abrahama ray no nanolotra ny zanany lahy tokany ho sorona. Hitantsika amin'ny Genesisy 2:20. Andriamanitra ray dia nanolotra ny Jesosy zanany lahy tokana ho sorona. Jona 3:4 dia fantatsika loatra fa toy izao no tavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanafiana mandrakizay. Andriamanitra nanolotra ny zanany lahy tokana. Faharoa, Isaka dia nitondra ny azo zay anaovana sorona azy niakatra tany an-tendrombohitra. Genesisy 2:20-4 Jesosy koa dia nitondra ny azo fijaliany niakatra tany Golgota. Jona 7:17. Fahatelo, Isaka dia niteny hoe rayo rehefa adika amin'ny teny Ireo izy dia hoe abi rehefa natao sorona. Angamba tadiditsika fa rehefa nafatotra Isaka nampiakarina teo ambonin'ny alitara dia gaga amin'izay izy hoe ino avy natao fanatitra eto dia niantsony rainy izy rayo. Mitovy amin'izany koa izy Jesosy Kristy. Jesosy dia nivavaka hoe rayo amin'ny teny aramaika dia hoe aba rehefa natao sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Marka 4:4-30. Nilaza Abrahama fa Andriamanitra no anome ny zanak'ondry hatao sorona. Eo amin'ny Genesisy 2:20. Rehefa no sakanan'ilay anjely Abrahama tsy hamonany Isaka dia niteny izy hoe Andriamanitra no anome. Zay le hoe Yahvé Ireo amin'ny teny Hebreo. Jesosy no ilay zanak'ondry n'Andriamanitra izay nanesitra ny fahotany zao tontolo zao. Jona 2:7. Isaka dia nanolotra ny tenany ho sorona ho fanoavana ny rainy. Matetika mampitsika mieritreritra fa mbola zazakely Isaka tamin'ny fotoana io. Fa rehefa mijery tsara ny tantarantsika dia tsy zaza mihitsy izy fa efa lehibe, efa tena tovolahy zany. Azo natao tsara nanohitra ny rainy efa antitra efa osa fa saingy nanaiky Isaka. Jesosy koa dia nanolotra ny ainy ho sorona ho fanoavana ny rainy. Jona 2:7. Andriamanitra dia nanome zanak'ondry lahy izay voasarangotry ny krihitrala ny tandrony ka tsy natao sorona Isaka fa ity zanak'ondry ity zany natao sorona. Genesisy 2:20-3:10. Andriamanitra koa dia nanome ny zanany izay nitondra satrotsilo ho sorona. Jereo ny fahaizan'ireo rainy fiangonana ilay kirihitrala izay niazona ny lohan'ilay zanak'ondry tany amin'ny androny Abrahama dia hoy izy hoe efa tandindon'ilay lohan'ny Kristy izay
nasiana safotsilo zay nalaina avy amina hazo sy tsilo. Ary ny farany dia zao nisorony Isaka dia niseho tao amin'ny tendrombohitra Moria, izay tsy aiza fa tao Jerosalema io. Zany hoe io toerana nanaovana ny sorony Isaka io, ny tradition jiosy izay misy an'ilay tendrombohitra Moria izay nandrehana ny tempoly. Raha mamaky eo amin'ny tantara faharoa ny toko fahatelo ny andiny voalohany dia hita fa teo amin'ny tendrombohitra Moria no nanorena ny Solomona ny tempoly. Jesosy koa dia nombona ho sorona tao Jerosalema teo amin'ny tendrombohitry Moria. Matio toko fahafito amby roapolo andiny fahatelo amby telopolo. Jereo ihany koa ny tantara faharoa toko fahatelo andiny voalohany. Donc zany rehefa atambatra zany ny rehetrarehetra ireo, rehefa nahita an'izany reo rainy fiangonana dia nahita fa tena tandindon'ny fahafatesan'i Kristy tokoa sy ny fijalian'i Kristy tokoa ny tantarany famatorana ny Isaka, na le antsoina amin'ny fiteny hebreo hoe Aqedah. Ireo ndray ary tompoko no anjarantsika Androany fa amin'ny manaraksika raha pitsika dia hijery ndray momba ny ilay rano fanekena taloha ao ambokiny Exodus. Izay tena zava-dehibe tokoa satria Jesosy dia nilaza fa ny rany dia rano fanekena vaovao. Raha tsy fantatsika zany le rano fanekena taloha dia tsy ho avitsika mihitsy ilay rano fanekena vaovao. Dia mametraka ny veloma mandra-piona vetivety indray raha pitso amin'ny telo ora indray tsika manaraka ny live mivantana hanarantsika ny rano fanekena taloha ao ambokiny Exodus. Dia mirary herinandro masina sambatra ho antsika rehetra ao ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra ho feny fiadanana sy fitahiana mandrakarivana isika rehetra. Veloma tompoko.
vawe Boina vawe Zazakwe Sivavahanawe Boina vawe Boina vawe Zazakwe Mandrenga nawe Renikwe Sivavahanawe Rapasitsiku zake mituriteni sana vapengunane Faiana nungu kule butsitasi famumalimanyava Vasananinu Saniazuninu Vasananinu Saniazuninu Rapasitsiku zake mituriteni sana vapengunane Faiana nungu kule butsitasi famumalimanyava Vasananinu Saniazuninu Vasananinu Saniazuninu Boina vawe Boina vawe Varahinawe Zazakwe Sibevahanawe Babakwe Boina vawe Boina vawe Varahinawe Zazakwe Sibevahanawe Jesosy famana bitambana wana kengamuli ya meza Siana fuyana wanjarate fazakara pesenga Yavananginu Saniazulinu Yavananginu Saniazulinu Jesosy famana bitambana wana kengamuli ya meza Siana fuyana wanjarate fazakara pesenga Yavananginu Saniazulinu 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 Some
Fijalian'i pianatri Kristy na vialasina Fijalian'i pianatri Kristy Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana fankalazana ny fahafolo taona ny orena ny vondrona zanaky ny fiangonana luterana malagasy izao. Ny fankalazana moa dia mitondra ny rifaneva izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:7-20. Ny fankalazana koa dia hisy ireo lahateny, toriteny, fampianarana maro izay fanomboanan'ireo ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany ireo ray aman-drenitsika ao amin'ny proto-évangile luterana malagasy. Eo ihany koa ireo ray aman-drenitsika mpampianatra Teolojian'ny ao amin'ny salika sy ireo mpampianatra amin'ny STPL. Ao ihany koa ireo ray aman-drenitsika missionnaire, ireo ray aman-dreny amin'ny synode apartany Maro misy eto amin'ny toerana misy any ivelany. Dia izay ary ny fandaharam-potoana izay hoentintsika mankalaza izao fahafolotaona izao fa dia mirahasoantsika rehetra Jesosy Kristy ane isika hikaikarontsika rehetra. Misaotra Zaya tau
mahereza mivavafa atramanitra malala mihevitra nyatanana nyahaelo ao ampo te hitony ra hatotsolana Jesosy antsony mahereza mivavafa atramanitra malala mihevitra nyatanana azianao Jesosy efa miandrianao acinela naniry miverenana ao apetrao aminy ne wapela tanany iadana amnanisa azianao Jesosy efa miandrianao acinela naniry miverenana ao apetrao aminy ne wapela tanany iadana amnanisa Maisano anontany ianao dia aoka vao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily miasa fatratra